Salama daholotsika eto amin'ny groupe ASR Studio 104 arak'izay efa niteneniko tamin'ny publication teo aloha moa zany dia anao fanazavana kely momba ny qualité ana sontsika ety am-piandohana zany dia tiako ny laza aminareo fa ny son dia manana ny qualitéany ahafantaran'ny olona ny tsekefa ananany tsirairay zany hoe ny son zany manana qualité na io tsara na io ratsy. Ny fomba anehoantsika ny qualité ana son zany ataontsika amin'ny alalan'ny sary aloha le izy. Raha ohatra zany zao ny sary misy zao ny sary manana ny résolution mamaritra ny qualité an'izay résolution zay. Ohatra zany hoe sary 128 x 128 pixels zao mety manana eo amin'ny 0,2 méga eo ohatra izy zany tsy ampy méga akory dia mety mahita endrika toy ny zao sary zao somary mipixel sary. Sary mitovy ihany ambony résolution le izy ataontsika hoe full HD na 4K zany hoe efa mihoatra ny 2000 x 2000 pixels any zany izy mety manana taille à partir ny 10 méga any 13 méga any sary anankiray. Dia ny son koa zany dia ohatran'izay. Ny son zany raha ohatra hoe qualité dia resaka vitesse de transmission ndray zany resahana raha ohatra ka son izy zany hoe son io zany mitapatapaka madinidinika anatin'ny ray seconde. Plus izy vitsy dia plus mipixel izy ohatran'ny hoe flou zany. Raha araka ny hitantsika amin'ny sary dia sahasahala amin'izao zany izy raha ohatra ka hoe 96 kilobytes par seconde dans les vitesses de transmission. Sary hitantsika zany somary tsy lisy tsara zany le son fa somary marokoroko dia mety mahita 1 méga antsika mety format M4A io le télécharge tsika any amin'ny any reny efa compressé zareo avany efa pitiny be ny qualité. Raha ohatra ka qualité ana son tsara indray zany manomboka ohatra hoe 192 kilobytes par seconde eo dia lisy tsara hitantsika amin'ny sary fa lisy tsara ny forman'le wave zany le son anankiray. Dia ny fichier ana son non compressé zany zany hoe tsy misy famadihana mihitsy zany fichier wave zany no tsy mbola nitapoka mihitsy mbola tsy nanalana mbola tsy zavatra mialana kely fa le son pur mihitsy ny wave zany raha ohatra ka miala avy ao amin'ny studio zany hoe ny hira anankiray zany raha ohatra wave mety mahita any amin'ny environ 60 méga any zany ny hira anankiray à partir ny 4 minutes eo mihoatra kely na latsaka kely. Raha ohatra ka ampiasa instru amin'ny internet zany nareo ohatra hoe anao vidéo audio amin'ny téléphone ohatra dia reny zavatra reny efa compressé le downloader na le application dia efa mihena simba ny qualité an'le izy. Ka raha ohatra zany hoe ampiditra sary amin'ny led any sika sana sary tsara be areo dia rehefa ampidirinao amin'ny led dia lasa compressé le izy dia lasa mekely ny taille-n'le izy very zany ny qualité. Dia tsara kokoa zany raha ohatra ka hoe i-télécharge ohatra nareo vidéo net satria zay zao matetika hitako mitranga ato amin'ny studio dia tsara le vidéo an'le instru mihitsy no alaina dia rehefa tonga aty amin'ny studio vao convertissena audio le izy. Dia raha ohatra zany ka mampanao instru nareo tsara wave foana alaina amin'ny mpanao instru zany. Tsara marina nefa fa ny resaka eto dia resaka qualité kalitao an'ilay son fa tsy resaka hoe tsara le hira na hoe tsara le instru tsy zay le izy. Dia ny tombony ho an'ny mitazona qualité raha ohatra zao sary hafa mihitsy ny mijery sary hoe high résolution zany ambony be ny résolution le izy noho ny hoe efa mipixel le sary dia ohatr'izay koa ny son hafa mihitsy mihaino son pur mbola tsisy compression hoe nanenana application na logiciel na téléchargement ny qualité ana son. Dia raha ny eo amin'ny son manokana raha ohatra ka ho exploitena le son anankiray ho zarazaraina ho ampidirina anaty clip ho partagena any amin'ny internet sy ny sisa tsara raha le meilleure qualité no entina satria iny zavatra iny mbola ho ampidinin'ireo zavatra tsirairay ireo hidina le izy. Ka raha ohatra ka ny fichier hoentinareo zany ohatra hoe efa ambany ny qualité n'le izy dia mbola compressé le logiciel application sy ny sisa dia vao may ratsy le izy ny téléchargement koa tsy anda dia vao may simba le son mandrapahatonga any amin'ny izarana azy. Fa tsara zany le qualité varina ambony foana no raisina avy amin'ny studio na any amin'ny internet io ny instru dia averiko ihany zany fa ny son dia manana ny qualité hitarafan'ny olona trekefana anao ao anatin'le domaine zany. Dia misaotra anareo naharitra hatramin'ny farany asio like raha ohatra ka tianareo le izy asio commentaire raha ohatra ka misy tianareo lazaina sy ny sisa makasika an'izay. Mankasitraka indrindra.